Iany ara, faly miarabantsika rehetra amin'izao harivarivan'ny andro alakamisy zao. Salama aby tsika, akory aby tsika, manao antsika ao. Sahirana kely aho satria somary mifanalavitra zany le caméra anankiroa, ny iray ato amin'ny YouTube de ny iray ato aminareo ato Facebook. Ka ndraindray aho zany ohatran'ny mijery mirirana zany tsy de fahalalam-pombo zany nefany ialako tsiny de mialoha. Salama aby tsika rehetra, akory aby tsika rehetra ao. Ahoana nareo any La Renohany, misy koa any amin'ny frontière Suisse any, misy voisin eto ery Mantes-la-Jolie, mba tonontonony aby hoe aiza ho aiza aby nareo. Salut Giovanni. Tsy voiziko izay madôly izy fa raisiko arak'izay tokony voaray eo dia mba hitady zavatra kely vetivety fotsiny ataoko misy an'le fanambarana iny manko fa eny na iza na tsy izany hoe hanongo tsika. Tsy afeniko fa misy 19e mato manao ahoana nareo ao? 19e izany moa ery amin'ny le méridien Porte-Maillot sy ny karazany iny miendrika fity any Grèce. Mahafinaritra. Séoul, ivara tafika any amin'ny firy zao any Séoul tompoko? Hitanareo amin'izany tena mitraka vaovao ary tena mitrandraka vaovao mihitsy le malagasy satria tena sarobidy aminy loatra io firenena io. I Madagasikara zany de ohatran'ny la Frantsa ihany e. Tiana mahaory ty ary misy any Iresy mihitsy. Aiza ny Iresy zany tompoko? Gebonay Miseraty any Iresy aiza zany? Tiana IRS fa tsy hoe Iresy. Tiana mahaory izy io satria tiana loatra le tanindrazana nefany matetika tsika dia tsy afa-po ary tezitsika amin'ny zavatra mitranga, malahelo tsika amin'ny zavatra mitranga any amin'ny firenentsika. Matetika mihitsy tsy indray mandeha na 3h20 de l'après-midi sa maraina manko raha 3h20 zany sa après-midi. Bon, ok ary. De tiana mahaory izy io kanefany tsy fohy ihany koa le tanindrazana n'aiza n'aiza misy atsika ka isaorana be dia be nareo zay manaraka anahy eto. Mazava ho azy fa hifatoka amin'ny vaovao androany momban'ny ara-pôlitika fanadihadiana tamin'ny zavatra niseho teny amin'ny Lohintsy ny zavatra ifampiresahantsika androany ary tsy afenina fa tonga amin'ny faniriantsika tsika ka de andao etsitsika ny famelabelarana ary sy ny famakafakana momba ny zavatra niseho. Voalohany indrindra aloha raha ohatra hoe jery ny zavatra manodidina an'iny zavatra niseho iny tsika dia ny zavatra hitantsika dia ary tsy afenina fa tsika moa zany mizara vaovao, manadihady ihany koa no ataontsika, miezaka tsika manamarina ary tsy anjarantsika ny manao ny conséquence ny zavatra mety hitranga na mety ho tsara na ho ratsy amin'ireny vaovao ireny fa samy mandray an'izay tokony raisiny. Miezaka ny ohatra fotsiny zao ny anivon'ny CENI zany navoakako tamin'ny Facebook zany ary maro nareo ny ady hevitra, maro nareo no tsy mampaninona anahy le izy hoe hopainareo ataonareo hoe vendrana, tsy mampaninona anahy zany kanefany tokony ho tsapanareo hoe alohan'ny hitenenanareo ahako hoe vendrana na tsy maninona na mampiady olona de tokony mivérifie ihany nareo hoe ahoana tokoa moa le rangahy ty na ahoana na ahoana satria izaho ihany no namoaka an'le izy tamin'le Salut Richard namoaka an'le teny Landry Rajoelina plaisir hono izy.
plaisir zao izy misy anao to. Zah ihany no namoaka hoe miandry démenti avy amin'ny atoko team satria zany le taria am'le validation an'le TDR zay mitsipahan'ny mpanohatra rehetra de lasany hita zao fa mivoaka tamy télé mivoaka ny team. Nga Julien Personne mihitsy no niteny hoe zay de mivoaka miaraka amin'ny mpanohatra rehetra fa zay tsy manaiky an'io fa famitahana io. Ohatraohatran'izay no tenenin'i Nga Julien ary tsy afenoko anareo fa fantako tsara Nga Julien tsy mbô genren'ny olona mpandainga iny ary ny tena mampagagara no nahatongavan'i Nga Julien tao anatin'ny politika fa raha ny fahasotoran'i Nga Julien tsy tokony ho mpanao politika le rangahy iny raha ny tena marina. Ary zay no mahatonga anahy miteny hoe tsy nandainga izy kanefa kosa ny SONI zany nataon'ny team atao hoe io team zany de nisy numéro téléphone le izy de tsy maintsy navoaka satria ahafahan'ny team c'est une occasion pour le parti team de démentir zany hoe tsy zay no nanao an'io niandry moa tsika zany jusque hatramin'ny farany tsy nanao zareo fa maromaro tao anatiny miteny hoe tsy nanao an'io zay sy ny karazany de miteny moa zah hoe ka zay no andrasany le démenti avy aminareo tao ny sasany rehefa le fanatique au lieu de mieritreritra hoe zao ny zavatra mitrangana zao de miady aman'olona indray no ataony tsy de olana amiko zany satria zany tsy eritreritry ny hoe inona am'izao zavatra mitranga zao mitatotra vaovao anareo manadiady amin'n'hitsiny tsisy hoe mendany atsa na mendany amin'ny aroa fa zavatra marina aloha ary tsy vao androany aho vao andeha hiteny an'izany nanamarina zany hoe misy be dia be ny zavatra tsikeko amin'ny fomba fitondrana ny firenena vao nanomboka tany amin'ny 2009 mihitsy ary tsy maninona natenenina raha hoe hatrany amin'ny taona 1975 mihitsy 72 ny efa tsy nanaiky mbola kely tamin'izany hoe potika ny firenena raha zay no tianareo zany. Zany hoe raha atao zany hoe angamba de ohatrany hoe éternel opposant fa nisy an'izay ohatrany hoe sabotage zay zany sabotena zany ny team mba tsy hatoky azy ny rehetrarehetra zany de tao tokoa ny asa sainy hoe ho avy ve za moa tsy hanao an-davalomana hoe dada satria za dadako ray ihany ho avy ve ny ray ny ngara valomanana ve amin'le fanaovana SONI tsy hoe fanaovana SONI fa amin'le déclaration eny teny mihitsy technicien tsotra nanao an'iny ary seniny nanasa azy ka eo manko le fitaka amin'ilay zany hoe le tenin-draza rapetry zay hoe technicien tsotra ary ny SENI nanao no nanasa azy kanefa le olona ve de tokony hanao SONI amin'ny anaran'ny team iny moa zany tsy anjaran'ny ngara valomanana de hoe iza ny tao fa tokony hoe ny fihetsiny androany no nanome zany hoe iny izy tonga ary nitongava amin'ny mahery mihitsy le toerana teo le hoe nieritreritra zany ny olona zany azafady mety ho manoatra le izy satria nareo koa sady mi-intervenir ato amin'ny YouTube dia sady miresaka zany no mamaly c'est pas un exercice facile mais ataoko ihany le izy en même temps sery koa maloko ny ezahana sabotena ny team zany de tao no nametraka hiady koa hoe ahoana tokoa zany sy ny karazany mety ho avy ve ny team ho avy ve ny ngara valomanana tamin'ny androany tamin'iny zavatra nataon'ny député iny io izy fa tonga ary tonga mahery mihitsy izy tonga masiaka izy raha tsy diso atao anisan'ny tonga voalohany tao izy tamin'iny fandehan-draharaha iny zany hoe efa mandeha zany le fikafika malotoloto isabotena an'le zavatra miseho averiko ihany ary mbola mariako eto fefa nanomboka tany amin'ny faraparan'ny taona 2019 2020 tsika de efa niteny hoe raha hieritreritra ny anongana zany satria am'izao fotoana zao ne tena diso tanteraka zay mieritreritra hoe ny sain'ny vahoaka de mbola hiaritery ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao tena io zavatra io zany tena hoe ny mpitarika fotsiny no andrasan'ny vahoaka fa na hisotroany ny vahoaka ny aloky maty ary io tena sahako miteny anareo an'izany satria
ny sondazy rehetra zay mandeha tompoko de lazaivindray hoe sondage fopiny zay ho an'ny partisan ho an'ny fanatika fa ny sondazy rehetra zay mandeha tompoko tena raha be dia be 10% en faveur amin'ny mpitondra am'izao fotoana izao. Na iza mi-contre ny filoham-pirenena zany dia latsaky ny 10% ary maresy azy daholo zay mi-contre aminy. Zany hoe raha ohatra zany tena mandeha any amin'ny fifidianana mahitsy, tsisy alabato, crédible ohatra ozy ny communauté internationale, averiko ny communauté internationale miteny an'izany ary mi-exiger an'izany. Raha ohatra zany misy fifidianana crédible, fiable, transparent, misolo ny ekipan'ny CNI ireo, tena zany miteny anareo fa savolaina raha hita mihoatra ny 8%. Aleoko manao allusion zay ny fitondrana am'izao fotoana izao. Tena pirofo mitohaka am'tetany iny zavatra nitranga tany Sambavy iny, ary tsy iny ihany ny zavatra hitranga fa mbola mitohy maromaro io. Makany hoy za le fitenenana. Ka averiko eto hoe tany amin'ny faran'ny taona 2019 2020 ty fandaharana ty de efa niteny hoe raha tsy mitambatra ho iray. Io zany tsy misy mieritreritra hoe zay manko le ady-hevitra mandeha zany hoe iza raha nitarika e, iza ny leadership e. Zany hoe rehefa vita ny zavatra de iza ny lohany ery, iza ny anao de raiky tsy any aloha ny resaka. Fa zao zavatra teneniko anareo. Tamy 92 dia izao ny zavatra nitranga. Tafapetraka mihitsy ary tafiditra tao anatin'ny lohan'ny sasany 90-92 zany. Tafiditra tao anatin'ny lohan'ny sasany le virus hoe izy amintsika rehetra zany no tena ho leader e. Manandafy rakotony indrindra sa paix à son âme. Pasteur Andriamanjato Richard sa paix à son âme. Zany bahiny Marjana sa non, tany mihitsy sa tsy tany, tsy tadidiko. Fa ne serait-ce que les deux fotsiny zany illustre personnalité et personnage. Hoe ahoana zany ny fandehan'izy ity? Misy mandamina foana ny karatra ary ain'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra. Tsy any amin'izany ny resaka. Hoe iza nitarika aloha tsy maintsy hisy eo. Fa hoe rehefa vita ny tolona de iza ny tompony. Tsy maintsy misy olona foana apetraky ny zay tokony fandaminana iseho amin'izany fotoana zany fa ny important aloha. Voyons en face l'essentiel, le plus important. Mbola tsy azonao ny soavaly de efa ny lasely ny komandinao. Tonga valy le soavaly be lamosina be, ny contourny lamosiny sy ny kibony efa mahatratra 1,50 m nefa ny lasely ny vidinao 1,20 m. Eo anao ny taraiky. Vidilo ny soavaly. Efa azo ny soavaly, tsy maintsy misy consensus mivoaka eo satria tsy maintsy misy koa ny hoe eken'ny niatsy sy ny aroa ary ny ankilany. Tsy ny ankilany hoe ny aty andafiny ndrika zany. Tsy maintsy mipetraka zay fa hoe iny tonga de olona véreux no mibahana satria manam-bola. Tsy zay no fanontaniana am'izao fotoana izao satria efa mandeha zay virus zay. Virus faharoa mandeha any ary zay no nataratsika satria rehefa manao an'itony fandarana itony tsy maintsy samy hafa zany le manoratra aloha ianao efa miverifie. Fa ino be ny amin'le page Facebook zany. Fa ny tenenina eto tsy maintsy verifienao scrupuleusement satria ny antony dia ny vava-tenenina mety hamatotra anao raha sanatria any amin'ny zavatra diso ny zavatra teneninao. De mandray nareo any dieu daholo any amin'ny message nareo rehetra any misy hoe ino dizy teo karazana hoe résumé zany ny zavatra niresahana androany zany
karazana ohatran'ny hoe raporo momba ny zavatra niresahana androany. De ao zany misy an'le hoe raha mba ao ny hoe misy olona manana an'le izy de mba averina aty amiko fa ary any amin'ny WhatsApp-ko le izy de sarotra aminahy mitady an'le izy tompoko. Le raporo iny ohatra hoe iza miao zao tsy haiko tonton Benja zao mba alefaso an'any le alefan'ny zalahy iny satria ao anatin'iny zarazarain-dralahy iny zany hoe misy manipulation satria effectivement zany ny tenako de gaka aho hoe fa inona ary ny eritreritry mpanohitra reto ary tsy afenina maro ny déçu ary zay ny ilana an'itony fandaharana itony satria misy olona na tsy ary tena misy olona mba tsy ary tena zany hoe ohatran'ny tsy zany no nandrasana tamin'ireo député reto ia miankina am'le fivoriam-ben'ny atoko androany alefaso messenger azafady tompoko de tsy zany no nandrasana tamin'ireto parti reto fa oui voilà merci beaucoup misaotra betsaka tompoko zay nataony daholo aloha zany le olona rehetra tonga tao sy ny karazany hoe Marc Ravalomanana, Nera Janarimapianina, Andriananarivelo, voninahitra Jean Eugène, assistante député Feno, Reboza Manatsoa Victor, Horace Garcia, Thierry Foabergera, sambany rehetrarehetra zany à peu près teo amin'ny soixantaine teo ny draraha zany zareo zany tamin'io zavatra io. Fa là où il y a manipulation dans l'espèce, non, en l'espèce, fa tsy fiteny zany, dia ery amin'ny voalohany mihitsy satria za namerina ny eny ary tsy vitany namerina ny eny aho fa mbola niantso olona roa nanao recoupement hoe ohatrany tsy mety kosa le zavatra ataonareo inona ozy nareo le zavatra manipulation ampidirin'reto le mpanohatra amin'ny mpanohatra fananganana fitondranana tetezamita iarahan'ny tantana. Veriko tsara. Fananganana fitondrana tetezamita iarahan'ny tantana. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany hoe tsisy ilanareo ny vahoaka hoe taritaritinareo ery anan'ny ery ny vahoaka raha ohatra hoe mbola io ihany ny aretana trèfle io no nandrasana presque 3 ans. Presque 3 ans ny tenenana aty tsy indray mandeha indroa hoe mila mivondrona nareo, mila mametraka bloky anankiray nareo. Zay nareo vao mety afaka hiroso amin'ny sehatra ambonimbony kokoa sy mafimafy kokoa. Ka raha ohatra ve aty amin'ny farany ery zany vao hoe tetezamita iarahana amin'ny tantana, tsy mipasy kosa zany kanjo eno tsara rehefa nanao recoupement de rehefa niretsaka sy nidinika ninoko tsara de tena nitsindrin'reto mpizaika raha izay no tenenina azy ireto source hoe tsy niteny an'izany tetezamita iarahana amin'ny tantana zany izahay. Ampitapitao ary zarazarao amin'ny vahoaka zany fa tsy nisy fitenenana mihitsy tao fa raha sanatria nisy fitenenana tao. Za manko nametraka reserve mafy mihitsy aho hoe misy olona nandray fitenenana tao iraky ny olona akaiky ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ary mitady alokaloka sady mahatsapa izy fa tsy ho voasaka n'ity mouvement ty de alefan'ny olony ny s'infiltrer mety hiaro ny intérêt. Alao tsy hanonona fa anjaranareo mahita hoe iza no nandray fitenenana tao taiza ity banky ity de aiza ity banky ity nita isaky ny alahady ary iza miaraka amin'ity banky ity ny exciteko teto zany hoe avoay marina momba ny 5 millions de dollars an'izao jamais izy mipotsaka. Tiako tenenina anareo hoe infiltré ihany io mouvement io kanefany
Mandeha le izy, tsapany matoy izy, miditra amin'ny filtre ohatran'ireny, dia tsapany reto diva fa tsy ho voasakana io. Fa adio zany manome fitenenana olona takan'ireny satria mety possible izy mihitsy no niteny an'io hoe fitondrana tetezamita iarahana amin'ny tatana. Tsisy olona anankian'izany ary tena niteny rangahy ty hoy any amin'ny rapport nalefanareo anie zany aho fa mba jereo hoe soyez proactif comme il dit Ravalo Ravalo mitondra proaction voalohany tao Madagasikara. Dia nareo indray ve tsy proactif? Tena andraso hoe vérifier zany bainina. Jereo io ambany maso io fananganana ery amin'ny point voalohany mihitsy ankoatra dia misy an'izany hoe hanemorana ny fifidianana. Tanora vao misy ny tetezamita tsy maintsy misy. Ary ny olona ao anatin'ny tetezamita dia tsy maintsy olona neutre. Tsy maintsy olona tsy manana candidat no mitondra ao anatin'izany tetezamita zany, fa tsisy anankian'izany hoe tetezamita iarahan'ny mpanohitra mitantana na hoe ny mpanohitra miaraka mpitondra amin'izao fotoana izao mitantana. Izay faharoa zay no tena dangereux satria ny malagasy tonga dia horombotra ary tezitra daholo hoe tsy lelika koatra ny calcul ho anareo mpanao politika fotsiny ity revi ity, raha izay aloha no mitranga dia miala tsiny aho tompoko fa dia anipo gant hoe izay zany ny tany. Fa heureusement olon-dehibe manana ny maha-izy azy no niteny hoe tsisy fitenenana zany tetezamita fiarahana amin'ny tantana zany tao. Tsy niteny tsisy an'izany tao. Ary ao anatina hira anankiray rehefa avy eo verifiako manko le izy hoe sao de sanatria tokoa raha nisy. Zany no tsy namaky tsara fa rehefa jereko aloha tamin'le message ireny le dossier nalefa mba vakio kely zalahy rosianina raha misy an'izany le déclaration androany mba alefaso messenger any akamo. Il va se reconnaître fa dans tous les cas ny olona verifiako, ny olona natroko, nanontaniako, olon-dehibe manana maha-izy azy. Aleo tsy tononoko eto. Ary tsy défini akory raha hoe ary tsy nisy mifampidinika akory hoe raha vita ny tolona dia tetezamita olona manana candidat mitondra. Tsy tonga amin'izany ny resaka. Donc zany ity zavatra ity manipulation. Efa misy sady ary jereo mahagravy an'ilay zavatra dia zao. Ao anatin'iny déclaration iny ataoko hoe misy manipulation ihany iny ekany ifonako re tompoko zany diso tena ifonako ohatran'ny hoe oiseau de mauvais augure fa lasa ohatran'ny occulté le resaka prime ministre. Fa lasa le filoham-pirenena fotsiny le izy. Nefa fantatsika mazava tsara hoe izy zany miaro amin'ny premier ministre. Vao mainka manaporofo le infiltration teneniko zany hoe ity banty ity banty maniraka azy ao, ity calmier-tetriny candidat iny tonga tapoka rehefa hoe eto ity zavatra ity satria mahita ny cité miainga be ary ananonary miaraka amin'ny Ravalomanana sy Rajonary Mampianina dia tonga fotsiny hoe atako ohatran'ny hijapy ohatran'izay le efa le banty reny. Dia rehefa avy eo izy tonga ao anatin'le mouvement izy tsy mazaka olona akory fa izy indray no avava vavangisa ozy izy nga Norbert Arnesa zay. Mila fitandremana ary ny endry no anarina tompoko. Tena averiko eto fa tsy mazaka olona reny banty reny fa misinfiltre izy ary rehefa tonga amin'ny fiainga ao dia miaraka amin'ny vola mavesatra izy sy ny imposition ny vavy tsy miainga amin'ny vola ratsy zao ny anay. Tsy vola io tompoko fa ny vahoaka no mahavita an'io. Misy niteny tamiko manko hoe alefaso ny saosy anaovana an'io. Non, vitan'ny vahoaka tsisy saosy io. Marary amin'ny vahoaka loatra le fahantrana, marary amin'ny vahoaka loatra le zesta ary indrindrindrindra fa ireto olom-boafidy marary amin'ireo olona loatra le efa nitsakitsahany azy sy le zesta
Fa tanaty laboto kely ary, tota-kely ery no maniraka olona ely io. Mba azonareo eritreretina ve zany? Fatin'olona kely vao zazamena vava ary. Alatsiny le tompoko am'le fitenenana. Ny fonana mihitsy. Désacraliser tanteraka le atao hoe sens de l'État na ny fanjakana na ny institution na n'inona na inona. Taiza teto ambonin'ny tany misy an'zany hoe lasa izy indray mamorona lalàna mban'le ferina, efa tena tsy tato zany tamin'ny zay Éric Rakotoarisoa. Tonga indray ty flamand rose ty. Tsy azo atao ngana andeha natao hoe inona moa filazanareo mpitsara azy, tsy mesure contradictoire fa karazany hoe andao ara verifiena tokoa le signature an'le député raha izy aloha na tsy izy. Aiza ho aiza amin'ny andininy sy ny andininy sy ny inona re zany ny filaza azy. Iteniteny foana eto ny sasany, ny farany no misy an'izany ao anatin'ny constitution. De vérifier ny signature. Ka raha vérifier signature nareo, mivoaka amin'ny palais nareo zany na atsoinareo amin'ny palais le député, sinianao ve io? Oui. Hozy izy ngiaran'jevy zay hoe question de bon sens zany BON, SAENS. Oui. Azo atsoina tsara le député ary teo Antananarivo daholo izy matoa vitan'ny sonia reny. Tonga ny député hoe atsoniako ito. Feno zany ny 5 feno ny 7. Tapitapika eo le izy. Fa mandeha lahatra zany de hoe fanangana teiza mita hanemorana ny fifidianana ny fandravana ny CENI sy ny HCC. Fa tsisy ato hoe fandravana ny gouvernement. C'est vrai hein? Fanamafisana ny fampivondrona ny mba tsy hitatana ny filoha Andry Rajoelina ny firenena intsony amin'ny mandat manaraka. Oui, zay aloha ihany fa disparu de la nature. Le hoe fandravana ny gouvernement. Qui c'est qui a eu cette proposition? Qui c'est qui a occulté? Qui c'est qui a épargné? Raha miano nareo namana député, de nareo no nivory tao, nareo no nahita tao hoe tena ohatran'le ry tokoa no nananana an'io a. Tanja be fa vitan'le ry no. Tamin'ny andro mafana tonga nirotaka, de tsy hoe tonga nirotaka. Fidinana an-dalambe, taiza le mibandy reny no ny tonga fandraisam-pitenenana izy no tonga voalohany ery. Tokony mieritreritra ihany nareo député hoe tena ohatrany tsy miady zany film zany a. Izy no tonga voalohany ery ary bandy tsy fantanareo akory hoe iza no naniraka an'io teo. Bon, zay ny amin'iny zany a. Jereo akaiky zany, efa tsara iny aloha zany a, efa misy étape vita iny a. Tonga teo ny garant moral, azo lazaina ihany koa hoe garant constitutionnel satria efa filoham-pirenena ihany koa reny teo aloha teo. Arahabaina manokana zany ianareo député eny fa na de ngia Narsone Rafidimanana ara arahabaina anao. Tonga tao anatin'le tolona ianao fa zao fotsiny niriana hoe enga ane mba tsy hanao le mpamadiky. Enga ane mba tsy hanao le mpamadiky. Alao azava zay. Aty tsy sangisangy ty ry Narsone. Tena alao azava ny resaka. Alao azava mihitsy ry Narsone ny resaka fa là je m'adresse directement à toi. Fantatrao ny dikan'izay resaka zay. Fa tsisy bandy eto, tsisy olona eto ka hoe fitahanao amin'ny ariary 5 eto na ariary 4. Isaorana ianareo député na ny tonga teo na ny mbola ho avy. Isaorana ihany koa satria tsy haferina zany fa
maromaro ny malagasy tonga de faly ary nanontany sambaza ary a tonga de nahazo courage fotsiny teo, tonga direct ka ny aka nala akanjo orange aho, zany hoe bientôt zany za moa zany mba manana akanjo orange aho le fanaovako tennis reny, saika andrangotra kely aho teo fa hoy za hoe tsy mety zany satria sady lafo ihany koa ny vitanana anazy, io zany de dorako ty zany, bon tsy any am'zany moa tsika aloha eto fa nisy raikitra niakanentsika olona zany hoe chauffeurna bajaj io zany asory iny akanjonao orange iny, mbola zay aloha no nataon'ny olona zany, mbola hoenjakenjana ny zavatra mitranga, hiditra amin'ny hoe mitody tsy misy fa nataony miverina isika rehefa avy eo, andao aloha hanala asa tana kely tsika, ity hira ty oa tsy natao hoe hisiblena olona, loin s'en faut, loin s'en faut fa tsika menakavy samy manana ny hadisoantsika, roay zay tsy mampety atsika, asory zay tsy mampety atsika, manimbatrembana ny fiainatsika, manimbatrembana ny fanahintsika, manimbatrembana ny fotsika, manimbatrembana ny fisiantsika. Tsy natao hisiblemana olona mihitsy ity hira ty, fa raha sanatria ianao tompoko mahatsiaro hoe alefan'ny fleurir-kotomalala ty hira ty, de mba tsy rariny kosa ny tenin'lereo hoe ohatran'ny consideren'lereo ohatran'ny satana ahako, na hoe zay de miala tsiny indrindra tompoko fa tsy izaho no mieritreritra anareo ho satana fa matoa nareo mahatsiaro tena tohana de izy nareo zay ary nareo mihitsy no fanetry ben'ny firenena am'zay zavatra zay. Tahora. Ndray andro any a, fanindriko rehefa hiakatra eo amin'ny 13 mai tsika, ity hira ty no valin'le hoe iny lalana iny, raisinao kely ity hira ty no valin'le hoe iny lalana iny, satria ny antony de zao tena iriko ary tena mba fanindriko mihitsy hoe mba olo-marina, olon'Andriamanitra no tonga sy hitahany zany Madagasikara zany fa tsy ty fatana Jiolahamboto rehetrarehetra ty. Tahora tompoko.
Eny ary a, hiditra am'le tody tsy misy fa ny ataony miverina. Eny e, marina fa teny malagasy tsisy analana azy izany teny zany hoe ny tody tsy misy fa ny ataony miverina. Fa isika eto amin'ity fandaharana daosa ity a, tsy mba de karazan'ny afaka mitenitsika hoe zao ny zavatra hitranga. Mitenitsika zany zao hoe solution anankiroa ny zavatra azony Antaimatoa Andry Rajoelina apetraka ary tsy azony idivirana. Satria raha ny fahitako an'izao zavatra zao a, tsy possible intsony a. Hatramin'ny tenenany an'le hoe vao maheno ny anarako de mivalan-drano iny a, tena iny tadio a, fa isaky ny fitondrana de misy zavatra anankiray midéclencher ny fin. Ary io zavatra io tena mi-accélérer anazy mihitsy a. Tsy avy am'le mpanohatra ny mahatonga an'izy, fa le mpitondra no efa voatosiky ny hery madio andeha hanaonao foana. Tsy mbola nisy olona ka nandokatena sy mihoagahoaga hoe vao maheno ny anarako de mivalan-drano. Mbola mihaja ary zany fomba fitenenako zany iny zavatra iny tonga de satria fantatry ny olona hoe là il s'adresse à moi, là il s'adresse à nous. Ah bon? Les gens ils vont réagir. Les gens ils vont démontrer. Azontsika atao no miteny zany hoe ho ratsy ny fandehan-draharaha. Fa tsika kosa nefany rehefa nametraka an'ity fandaharana ity eo ambanin'ny finoana, hozy le ankiray zay hoe tsapao aloha ny herinareo, misaotra baona malilo. De hozy le ankiray zay hoe tsakotsako zato arivo. Ndia isika rehefa nametraka an'ity fandaharana ity ny zavatra ataontsika eo anatrehan'ny atao hoe finoana sy fiderana, zany hoe Andriamanitra Andriananahary, de zavatra tsy azontsika atao mihitsy ny mirary ratsy ho an'ny olona na izy na iza. Satria raha vao izay no entinao eto, tena miteny anao aho fa n'Andriamanitra ary ho lasa saina hoe j'enlève ce dictateur et je vais en mettre un autre. Vous croyez qu'il est logique par rapport à lui-même? Fa rehefa zay koa le fanondrintsika hoe hamalifaty de tonga koa zany le ray hamalifaty, de iza ihany niaran'le valifaty aveo tsika vahoaka ihany. Isika ve mieritreritra hoe migadra any an-tsefaha Rambola zao de Rambola ihany no mijaly? Mba tsy higadrany raitra any an-tsefaha koa rapitso, de manao farak'izay tratsy izy am'izay zavatra tokony ataony eo. De ianao no mijaly amin'ny lalana, ianao no mijaly amin'ny sakafo, ianao no mijaly amin'ny vidim-piainana, ianao no mijaly amin'ny insécurité, ianao no mijaly amin'ny fitsaboana. Tsy Rambola rery avy. C'est-à-dire
Nieritreritra mafy isika tamin'izany fotoana izany fa hoe ndao rangahy zany zay asoriny nge rajonareo mampianatra dia malifaty aminy. Ino izy iny mijoro tsara satria nareo tsika zany mieritreritra hoe tsika ny tompon'ny fahamarinana roanjato isan-jato. Non, tsy marina zany. Tsika zavatra tenenitsika zao mety diso hoe il suffit qu'un paramètre change de diso daholo tsika menakavy. Aza maniry ratsy noho ho an'ny hafa mihitsy fa ny zavatra ataontsika dia zao. Nomeo mpitondra hendry zay fa zay hita olona momba an'io. Ka nahatongavana eny an-dalambe ary io Jesosy tompon'Andriamanitra dia tarito ny lalana efa tamy zay. Na hisotroana ny aleko maty ary ny azahoanay olona marina sy mahitsy hitondra an'ity firenena ity dia tarito amin'izany ny tongotsay. Any zany ny lalana tokony andanantsika fa misaotra misy namana moa zany misy akama zany tonga dia manoratra hoe tody tsy misy fa ny ataony miverina. Tena marina loatra ilay constat satria mafy anie zay nanafina mafy an'ireto HVM reto anie nanafina akanjo HVM zay e. Hoe ny ataony miverina na mipijoko voajoko. Saotranao madame Rembert. Zay ilay izy mafy ilay izy fa mba irina zany tsy handeha any amin'izay zavatra izay tsika fa na izany zany kosa aloha ny nanao ny tsy nety. Tsy voatery olon-dratsy daholo no ao anatin'io fitondrana io a. Misy olona tsara ao afaka manaporofa an'izany ny tenako. Fa ny nanao ny tsy mety ary ny fototra izao andehanana any amin'ny fanonganana izao anie dia olona roa na telo e. Olona roa na telo e. Zay ny tena fototra io. Dinihiny tsara anay hoe fizabo moa zany no tena tsy tatsika amin'ity fitondrana radiolina ity. Fa raha mahita anao mihoatra ny olona 5 na hoe ndao atao hoe olona 10 dia efa tena henjana ianao a. Oy, izany hoe ireo olona tsara fanahy mahitsy toetra ireo zany dia tokony hiangaviana toko noho ny fahendrenareo noho ny finoana iainanareo ny fiderana an'Andriamanitra izay ao anatin'ny fanahinareo sy ny fonareo ary ny sainareo iray manontolo. Aza manaiky ho viravirainy any amin'ny zavatra tsy mety. Aza manaiky an'izay. Mamonjeny any amin'ny moa va ohatran'ny miverina tamin'izany andro hoe efa nanomboka maromaro ny olona. Asingasila namonjy ny hetsika tany amin'ny Lohintsy dia nalazaiko anareo fa makarary any Andriamatora Valomanana anie makao amin'ny Lohintsy eo e. Tamin'izany izy rehefa ohatra hoe nanana fanetretena izy hoe andeha ho any amin'ny Lohintsy a hiresaka amin'ny olona, fampidinika amin'ny olona hozy ny eo an-tsainy. Fa saingy izao efa tonga tao anatin'le point de non retour ilay izy dia tonga dia hozy Sila taminy tompoko lahy. Aza mankaty intsony ianao fa efa voalamiko ny ato. Ainga Sila miteny voalamiko ity ny ato momba azy ny voalamina tao. Momba azy ny voalamina tao ary nanomboka teo dia nitsimbadika ny tolona vita ngara Valomanana. Satria n'izay zavatra izay tsy voatery olon-dratsy daholo. Fotsiny izao ny nga tamin'ny andro nga hery rajonareo za zao so ihany aho fa tsy nirary ratso anazy na hoe nirary ratso amin'ny vadiny fa tena anisan'ny tena nikritika anazy aho ary tena anisan'ny joro mihitsy. Tsy andro na atoandro na alina miteny hoe tsy mety zao. Tsy mety zao. Ilay olona tsy maintsy misy ny fotoana famelana heloko. Miresaka amin'ilay olona anao. Eo anao vao mahita hoe fa taiza ny teto izany monsieur le président tsy hita.
Ahoana zany tsy hitan'ny olona monsieur le président? De ianao ihany no mamaly zany, za Fleury-Rakotomalala ihany no mamaly. Ka ianao kosa anie président tsy mba de niteny firy fa ireto tota-kely manodidina anao no tena hitan'ny olona e. Zay anie le ozy. Sa ozy izy variana miasa mafy ao amin'ny palais. Ry zalahy manao ny ataony. Tonga am'birao ralahy ozy izy lazainy fa mampanao gazety no mampiresaka, manaratsy fotsiny. Rehefa tsy teo intsony aho vao tena hitako le dégâts hoe tsy izy no niteny hoe fatina alika azafady to. Za fa tena tsy teo aho ozy izy vao hitako hoe tena aratsy tokoa ry zalahy reto. Zany hoe misy olona zany mijoro mananatra hoe o ry zalahy, ry Andriamatovolova tsy mengy anie ty film ty e. Fa iny olona iny no lasa fahavalo. Zay zao tena miteny anareo. Ho fahavalonindreo aho zao rapitso indray koa. Satria za nangina anie tsy niteneko firy taona, efa taona mahery, telo taona mahery no teneko hoe vondrona e. Ahoana le olona e, vondrona nareo. Tonga amin'ny rikôdy am'izay le zavatra zao. Mivondrona ny mpanohitra. Mirary ny zavatra tsara ho an'ny firenena. De za ndray ve nandehanao hoe omboy. Je ne suis pas logique avec moi-même. Je ne serai pas logique avec moi-même. Tonga ao amin'ny tena zavatra niriko izy zao, na de hoe tsy mitady plasy aho za. Satria raha mitady plasy am'zany aho de mety hoe manohana an-drano na manohana an-drano. Gouvernemanta tsy tokony nisy anana candidat no tokony hijoro eo. Probablement mety misy filoham-pirenena na mety misy olo candidat hiteny hoe eny ara ry zalahy fa za zany a tsy hanao candidat fa de aleo entiko ny transition. Possible zany rehefa manao tsy haiko na hoe hanao fenianana mihitsy izy eo anatrehany maro, tsy fantatro ny fomba fiainana am'zany fa tsy maintsy saina ain'Andriamanitra no mametraka ny zava-drehetra sy ny karazany. Fa ity zavatra ity ny zavatra marina de zao. Ary apetrako fanamby aminareo zany. Tsy za no manapaka fa raha diso ny teniko de za no diso satria nanapaka lohan'Andriamanitra. Fa raha marina ny teniko de mbola izy ihany koa no niasa fa tsy za no tapipahaizana. Ity zavatra ity de makany ity. Ary tsy ho voasakana io. Ny élément, ny renseignement eo am-pelantanako zay tsy ho azoko avoaka aminareo eto daholo dia manome an'izay lalan'izay. Averiko aminareo ny tantara. Tany amin'ny taona 90-92 rehefa tsy maintsy nasorona Ratsiraka Didier de nisy olona nijoro teo ary nitondra ny mouvement mihitsy fa avy aty no nanapaka hoe Ianona no candidat ary izy no laniana. Tonga ny 97 taotran'ny Totsinamely le ty, ohatran'ny voamaika vendrana be. Misy olona tonga de miala tsiny ataoko fa zay mihitsy le izy a. Misy olona tonga de tangente, tsy hoe tangente fa tonga de de manière exponentielle tam'zany. Tonga de lasany daholo i, azafady tompoko izy. Tonga de mpanankarena tampoka eo. Ohatrany tsy mety zany. Naverina inga Ratsiraka Didier 97 taty no nanapahana an'io. Tonga ny 2002 nahatonga nga mera Marc Ravalomanana de mbola nisy ny akoriny taty ary rehefa ho tonga ho filoha izy dia nanampy azy be dia be ny Amerikanina sy ny Frantsay. 2002 zay. Ary rehefa nasorona kosa Andriamatoa Marc Ravalomanana
Satria nandroaka ambasadera frantsay dia mbola taty ihany koa ny nanapahana momba ny hoavin'ny Madagasikara ny 2009 izay nazavaina Andriamatora Ratsiraka Didier tsara hoe tato an-tranoko no tonga tato ny sekretera jeneralin'ny présidence tamin'izany Nicolas Sarkozy ary tato no nataon'ny fanarahana marina iny ary je peux vous l'attester ADT-ESTR zany fa marina iny tenin'ny filoha Ratsiraka iny fa ny tena marina tsy Andry Rajoelina no tokony hitondra teo fa gouvernemanta iarahana mitantana. Fa taty ny tiako ampitaina zany dia zao hoe hovain'ny hafa manko io zavatra teneniko io hoe izy hono mahatonga an'io tsy zay le izy, tsy za Fleury Rakotomalala ny hoe manapaka azy. Alors azafy zay. Mais qui suis-je? Je suis rien. Honnêtement et sincèrement, misy tompony io. Dia aty ny manapaka azy hoe ity. Dia rehefa tsy manaiky an'io dia verina. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tia kano tsy tia kano io, zay io zavatra io. Fa ny zavatra misy tsy maintsy hisy ary tsy maintsy ho tonga any amin'ny lalana tokony andanany io zavatra io. Minoa maromaro nareo. Ary fa nilazaiko satria tsy hamerina an'izay intsony satria sao dia hanimba olona mety hahafaty olona satria sécurité le izy hisy ho an'ny fiantsoana olona avy any Madagasikara ho avy aty. Misy dikan'izany fa tsy tongatonga ho azy dia anjaranareo zany hoe aiza ho aiza tokoa moa zany ty olona ataontsika ity tsy ho voasakana eto. Fa ngaha hoe zay tsinoko iny nge ara-valomanana ka hamadika hoe tsy mila an'izany midiny zany fa dia élection tsika amin'izay fotoana izay tonga dia miteny anareo tsinoko aho zany raha izay no mitranga raikitra ny fidinana an-dalambe sakan'Andravalomanana ny olona tsy andeha tonga dia mieritreretinareo ity mieritreretinareo. Reny le animateur radio reny le tsy mandeha tonga dia mieritreretinareo aiza tokoa no misy an'ireny olona ireny. Misy dikany aho matoa miteny an'izany. Tsisy zavatra katao amin'ny afina ka tsy hita mazava. Reo rehetrarehetra reo aloha tonga dia lazaiko teo izao. Na filoham-pirenena taloha na filoham-pirenena amin'izao na miresaka amiko daholo reo. Raha ilaina miporofo amin'izany ho avoakako. Marc Ravalomanana na iza miresaka. Zay ny hoe mahadiso anareo nareo miteny reo hoe fahavaloko Marc Ravalomanana ohatran'ny ny hevitra tsy mitovy dia tsy maintsy ahitsy izay tsy mety ary izy koa afaka miteny amiko hoe mba diso ny teninao iny rahalahy na diso ny teninao iny ny akamo. Saingy izao moa ny problema zany le malagasy indrindra le mpitondra tsy mahatratra kihana ary ny anahy tsy kihana fa observation nefa. Fa rehefa atao andray zalahy dia tsy raisiny intsony ny telefaonina satria zalahy ireny zany matetika tapitra-ohatra dia nefa rehefa tapitra-ohatra ohatran'izay tokony hoe il reste à vie au pouvoir, ce qui n'est pas le cas. Et moi ici je continue toujours mon chemin. Ahoana Rodin?
Ya, eny ry fa maraparantsika. Ie, marina ny tenin'inga ry Sarababa hoe tety tokoa ny tenenana aloha hoe ho kandida andriamatoa sy teny Andrianasoa marina zany. Ary tsy afenina fa mbola eto koa no miteny amin'izao fotoana izao hoe tsy jany ny mouvement io fa toy io tsy afaky ny tena hoe avaiza ny etombohany na avaiza ny hafarany. Ny hafarany no fantatro fa ny etombohany aloha tsy mbola ho lazaiko eto loatra hoe ahoana na ahoana. Na misy anontany amin'ny MPR aloha miala tsiny tompoko fa tsy afaka miamaly io fonako aminareo. Zay angamba ny feo Teddy Bouillou, je me demande qu'est-ce qui se passe vraiment satria tena tsy afeniko fa mijery an'ilay izy ihany techniquement fa tsisy problema ny aty amiko aloha fa tsy voahenao irery no nitaraina momban'ilay izy aloha. Fa ny miarabanao madame Niki Joly, avaiza moa nareo fa manoratra daholo ny olona hoe zay Tuliara, zay Grèce, zay misy avy any Séoul ary ny sasany teo. Zay angamba raha misy fanontaniana afaka mametaka nareo le temps mandefa an'ity hery ity de rehefa tsisy de tapitra zany ny fandaharantsika. Fa raha misy mampitomany ny analiziko tasy hoe vakiana tsara. Ahoana koa zany? Morondava le zao tia mangaro zany sa Morondava tia mangaro sa inona zany? Analizinao tena mahonena ilay firenena marina loatra. Matoky an'Andriamanitra hanome mpitondra hendry antsika miampy ilay hira, miampy koa ka Andriamanitra tanteraka hoe vonjeo izahay vahoaka famonjena. Tena marina zany, tena marina. Ary zay ny antony hoe tsy maintsy manao zavatra mahitsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra isika fa tsy mety amintsika ny hoe andeha hanao hametaka zavatra tsara nefa andeha hifofo ny ain'ny olona. Misaotra anao manazava anay vahoaka. Ndao ary raha misy fanontaniana dia ampy hatrao fa raha tsy misy dia andraso aloha alefako kely ity hira ity mba nisy ray aman-dreny zay mangataka hoe ity ry anaka mba alefaso mba hamoazana ny sain'ny zanak'i Merina satria dia tsika Merina anie no afa-baraka amin'izao zavatra mitranga izao. Dia hoy aho taminy hoe tena marina fa afa-baraka tsika Merina kanefany safidintsika malagasy ihany koa anie io ka ny tena olana hozy anaka dia izao. Tsika Merina hozy tsy manana olon-dehibe intsony hiteny an'ireny tanora tahaka ny Andry Rajoelina ireny. Hiteny an'ireny tanora sarotra anarina ireny. Taloha hozy izy mba misy an'ilay Guy Willy Razanamasi. Taloha mba nisy an'ireny ilay olon-dehibe ireny miteny hoe tsy mety izao ataon'ny lahy izao. Tadidiko hozy izy niteny Guy Willy Razanamasi tamin'ny Ratsiraka Didier hoe anao anie ilay ety Antananarivo izay mahafantatra ny tokony atao fa tsy ialahy. Raha ny Tamatavy dia mandefitra mipoatratrika izahay amin'lahy. Fa Antananarivo izay no mahafantatra ny zavatra tokony atao eto. Ary izay ny zavatra tian'ireo sy tantaraina amin'ny zavatra soratana eo hoe rehefa ni-nommé général Ratsiraka Didier tamin'izany andro dia maromaro ireto jeneraly mitsivalana. Rehefa tonga ny fikorontanana tany amin'ny toerana anankiray izay misy an'io jeneraly io dia nalefa ireto jeneraly nitsipaka tsy nahavita nandamina fa rehefa nalefa ilay jeneraly avy any amin'ilay toerana tsy ampy tapakandro akory dia nilamina. Toy izy Ratsiraka Didier tamin'ireto jeneraly nanohitra hoe ahoana vitan'ilay sa tsy vitan'asa an'izay. Izay no atao hoe visionnaire.
Sady miarahaba antsika rehetra koa tratran'ny taona vaovao, miarahaba antsika tratran'ny asaramanitra. Sambo tahian'Andriamanitra daholo fa zay aloha ny masaka androany. Mahatonga aminareo tsy mametraka fanontaniana dia andao nga tenenina hoe afa-po? Dia mametraka amin'ny veloma mahafinaritra aho. Mandram-peona veloma tompoko. Ahoana zany mpianatra vao sambotra naboridina teny vodivodina zany, sady mba tsy arahariny kosa zany aiza ny droit humain zany. Ahoana zany Paolo tokony mijoro anao am'zany fa ohatran'ny ngia Paolo nga tsy eo sa lasa aiza le zandry iny? Efa tena zavatra tsy mety kosa zany hoe aborin-taninao le zanak'olona. Aiza ho aizany zany ny droit humain tompoko? Ndao fa jerentsika akaiky zany ny akama, tsy mety zany. Ndao ary a! Ny sekretera d'etat-mpanjakana tokony mba jerena kely zany sekreteram-panjakana tompoko, général Gélé na ministry eny Vodivorona aloha tsy pôlisy fa gendarme. Tokony mba jerena kely zany tompoko fa tena mba tsy mety zany. Mandram-peona. De mazava ho azy moa zany fa ohatran'le firenena ihany koa le barea fa de io aho mahita an'le toile zany hoe resy ndraiky koa. Ahoana moa ny tsy resy? Le entraîneur tenancieux-na Bara. Ity Bara nataony hoe barea. Ahoana ianao no tsy ho resy?
Inona androany.